Korintianina faharoa toko fahavalo. Ohatra nomeny ireo makedonianina. Korintianina faharoa toko fahavalo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary ampahafantarina ianareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be ny zahan-toetra azy no nitomboany hafaliany, ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny harenany hitsipony. Koa vavolombelona aho, fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelana hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenainay, fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha, dia vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy zahay mba hahatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka ny efa nanomboany azy teo aloha. Ohatra nomeny Kristy. Korintianina faharoa toko fahavalo, ny andininy fahafito hatramin'ny 15. Fa araka ny itomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zotompony sasany, mba hizatoetra ny hamarinany fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karenanareo ny alahelony. Ary dia ambarako izay hevitry ny amin'izany, fa mahatsara anareo zany, satria tsy ny fanaovana ihany, fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taona itsy. Ataovy tanteraka ary zany, ka tahaka ny nahazotoanareo foniny kasa, dia aoka ho tahaka izany koa ny hahatanterahanareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka izay ananany no ankasitrahina, fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy ny hahatonga fitsarana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao, ny hahabe ny arenanareo no hahafaka ny alahelin'ireo, ary ny hahabe ny arenan'ireo kosa no hahafaka ny alahelinareo, mba hisy fitoviana, araka ny voasoratra hoe, ny nanangona be tsy nanana amby, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Exodosy 4:12, ny andininy 15. Ny fanoloran-tenan'ireo iraky ny fiangonana. Korintianina faharoa toko fahavalo, ny andininy 14 hatramin'ny 14. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho am-pony Titosy ho anareo mitovy amin'ny ahy. Fa nanaiky ny fangatahanay ihany izy, nefa nazoto rahateo, ka sitrapony ihany no nandehanany nankany aminareo. Ary ilay rahalahy izay nalaza amin'ny filazantsara ny amin'ny fiangonana rehetra no nirahinay hiaraka aminy. Ary tsy izany ihany, fa efa notendreny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao, izay angoninay ho voninahitry ny tompo sy ho vavolombelon'ny fahazotoanay. Ary mitandriny izahay, mba tsy hisy hanometsiny anay amin'izao harena be angoninay izao, fa miomana hanao izay mahamendrika izahay, tsy eo imason'ny tompo ihany, fa eny imason'ny olona koa. Ary ny rahinay niaraka tamin'ireo, ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro. Fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny hahabe ny fatikiny anareo. Raha ny amin'ny Titosy, dia namako izy, sady mpiara-miasa amiko ho anareo. Ary ireo rahalahinay, dia iraky ny fiangonana izy, sady voninahitry Kristy. Koa amin'izany, aseho aminy eo imason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo.